ivadika lafim-baovao hafa antanteraka kosa indray isika manomboka eto. Olona manodidina ny 700 avy amin'ny fokontany maromaro amin'ny faritra Vakinakaratra Atsirabe voalohany no manana olana momba ny ady tany. Izay namoizana en'olona 3 tamin'ny taona lasa iny. Velotaraina tanteraka ny mponina noho ny tsindry azo lena izay fampiororona mahazo azy ireo ka manararaotra ny fandalovan'ny solombavambahoaka raha Olodina Naivo tany Antoerana. Nisedra ny tsindry azo lena sy ny fampiororona maro samihafa ny ankamaroan'ny mponina manana olana amin'ny fananantany ao amin'ny distrikana Atsirabe voalohany sy faharoa. Nandritry ny fandalovan'ny solombavambahoaka raha Olodina Naivo, filohan'ny vomeram-panadiady ny olana amin'ny fananantany teny Antoerana no nararotin'ireo solontenan'ny mponina ampolony maro ny onana ka nitarainan'izy ireo ny fibidony sasan'ny taniny, ny fampiororona, ny fanagadrana ary ny fanaovana tsindry azo lena azy ireo. Mahery ny 900 ny ady madio eny anivon'ny fitsarana dia ady tany avokoa, ary anaran'olona iray ihany anefa no miverimberina ao ambadiky ny ankamaroan'ireo ady tany manjo ny mponina ao Atsirabe voalohany ireo tao anatin'ny taona vidividy izay. Velotaraina arak'izany ny mponina satria efa tena miatra manaina ary namoizana ain'olona 3 tao anatin'ny fianakaviana iray tamin'ny taona lasa iny. Tena tampoka zany izy tamin'io fotoana io zany dia ny mamako moa zany tena niarany arety koa mihitsy zany satria vao niditra tao trano dia polisy endady huissier dia za moa lasa nakapanao gazety dia rehefa avy eo dia taitra tamin'io mamako dia herintaonan'io dia maty ny mamako. Nanaraka indray zokivavy izay nanana trano teo zany février an'io indray dia maty indray izy dia avy eo indray nanaraka dia février teo maty indray tany misy ny herin-tapo dia lasa dia maty indray tany voatany novambra zany metogadrany zany mba hoe tsy marina io zany satria vavolombelana manao 20 taona dia hoe nitinginy ny dadako 0 dia izay nangadrany ny dadako tamin'ny 98 ny dadako nigadrany. Nampanantena ny solombavambahoaka fa hijery akaiky ny olana manjo azy ireo ary hitondra izany eny amin'ny ministry ny fitsarana sy ny ministry ny filaminana anatiny eny anivon'ny sampandraramisanany ady amin'ny kolikoly ary any amin'ny tompon'andraikitra Isatsikajy ny voakasika amin'izany. Io zany izay zany mahatonga hoe tsy maintsy hiangavy amin'ny ministera amin'ny fitsarana anaramaso tsy eto Atsirabe koa io fa eran'ny Madagasikara anaramaso satria ny mpitsarana mpandidy mamoaka didy ka na efa manana titre ary le olona voaka le didy mpitsarana miany io len'iny titre iny dia tsisy dikany ary matetika zany ireo olona tratran'ny expulsion reo efa voaririrany amin'ny fitsarana tsy mahazo rariny any izy nefa raha jerena ny taratasy sasany dia mitombony eo anazy na ny vavolombelona ary mahazy da indraindray olona manana vavolombelona intimidele olona le vavolombelona na mivola na ampitahoriny hoe ianao nge miditra amin'io miadrakatra amin'io dia matahotra dia memotra dia miala maina feny zany dia zao raha vao tsy manam-bola le olona raha vao tsy mahay taratasy le olona raha vao sary tahotra le olona dia tratrany tindry azo lena dia voy izy eny anivon'ny fitsarana dia izay ny ilaina le ministera amin'ny fitsarana mba manana ohatra hoe direction na inspection zany mpitsara zany mba manara-maso ny asan'le mpitsara. Nambarany ihany koa fa saika mitovy avokoa ny olana fototra ananan'ny olona eo amin'ny resaka fananantany manerana ny Madagasikara ka amin'ny maha solombavambahoaka ny Madagasikara sy amin'ny maha filohan'ny vomeram-panadiady ny olana amin'ny fananantany eny amin'ny antenimieram-pirenena ny tenany dia andraikitra raisiny ny miainy sy mitondra ny etaeta ny vahoaka eny anivon'ny tompon'andraikitra Isatsikajy.